mianatra namana isany no iarabanay ianao amin'izao sabata izao. Faly miaona aminao ary tononona mandrakariva ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Miarabanareo mianaday ihany koa tafaraka indray isika amin'ity sabata ity. Mino fa manana zavatra betsaka ho lazaina isika ifampahirizana amin'ny lalan'izao lesona fa 3:10 atoky amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra izao. Mamarana ny bokin'ny Kolosiana isika, milohan'izay nefa dia andeha hanovavaka isika. Iara hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara, mbola misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny fitantananao amin'ny fiainanay, ny fiarovanao anay ka tonga soamantsara amin'izao fotoana izao indray izay ahafahanay mianatra eo an-tongotrao. Mangataka ny famelan-keloka izahay Tompo, raha misy nataonay mampalahelo anao, ary ankehitriny izay raha hianatra ny teninao dia manatrehanay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba ho voarainay tsara avokoa ny hafatra izay tianao ambara aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Eny ary amin'ny ty famaranana ny bokin'ny Kolosiana ity isika dia misy andininy natao tahadidiana. Sy nanao izay andininy izay indray ianareo mianadahy androany. Tahoary. Misaora, tsy enjerintsika androany, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina 2:5 ny andininy 9. Nahoana tokoa moa no tsy saotra an'Andriamanitra isika, satria lehibe ny fitantanana, ny fombany antsika hita izay 3 volana izay. Mandeha ny fotoana, ho tsy ela koa isika ny fampiarahana taom-baovao, dia mifarana sady izany, mifarana ny bokin'ny Filipianina sy ny Kolosianina, fa amin'ity ampahany farana ity dia notarian'ny bokin'ny Kolosianina isika handinika ireo mpiara-miasa amin'ny Paoly, ny velaran'ny asa nataon'izy ireo, ny fomba nananterany tetikady izany, tetikady misionera nataon'ny Paoly, ny fomba nampiasan'ny fotoana, ny fitaovana teo am-pelantanany mba ahafahany mitory ny filazantsara. Ny zavatra hita nandritran'ireo bokin'ny Filipianina sy ny Kolosianina ireo dia tena niezaka Paoly ny fandray tamin'ny mambra ny fiangonana, nanoro-hevitra, nanofana azy ireo, nitsidika araka izay fomba azo natao. Ary ny tena zavatra anankiray, na dia teo aza izay nataon'ny Paoly izay, dia natsapa izy fa ilainy koa ny fiara-miasa amin'ny mpiara-mibavaka rehetra. Ny ilainy Paoly izany ary mila namana izany izy mba hitoriana ny filazantsara. Amin'ity androany ity izany, ny diniky fanaovantsika dia hiresaka ireo mpiara-miasa amin'ny Paoly isika, ho dinihitsika ilay izy mianadahy amin'ity androany ity. Izany misy anarana vitsivitsy izany iverimberina eto ho resantsika ahoana ny amin'izy ireo, inona ny lesona azontsika raisina, inona ny fampahirizana ho an'ny fiangonana anatin'izay zavatra izay. Fa milohan'izay nefa aloha dia tsara ihany milaza amintsika fa i Paoly no azo lazaina hoe misionera na vita lavitra indrindra. Mbola tsy nisy ny fiaramanidina, mbola tsy nisy ireny fitaovana aingam-pandeha ireny, fa tena natratratra any amin'ny manarana koa kilometatra ny apôstôly Paoly, 4 kilometatra. Ary ny ankamaroan'izy ireo dia voalaza fa nandehanany an-tongotra. Asa manahoana ny mba ataoko amin'izao fotoana izao izay efa manana fomba ahafahana mandeha aingana kokoa mba ho amin'izany ve isika rehetrarehetra. Dia manarakaraka an'izany ity apôstôly ity ihany koa dia tena mitoerana maro samihafa, eny an-tsena, ity izany hoe mitory any an-tsena. Dia eo ihany koa ny mamanga fiangonana, mitety tokantrano, mandefa taratasy, ary eo indrindra maniraka mpiara-miasa aminy. Ary ilay hoe maniraka io no resantsika voalohany. Ny iraka voalohany ny raisin'ny Paoly dia i Tikiko sy Onesimosy. Andeha ilay voalohany no jerentsika mangataka antsika hanokatra amin'ny bokin'ny Kolosiana 4 no dinika ifanaovantsika manomboka amin'ny andininy 7 isika. Andeha ary ho jerevantsika hoe i Tikiko iza moa izany mpiara-miasa amin'ny Paoly izany izay iraka no ilazana ity mpiara-miasa amin'ny Paoly anankiray ity. Ity koa ndeo jerentsika ao amin'ny Efesianina 4 ny andininy 12. Fa mba ho fantarareo koa
izay toetro dia tikiko rahalahy malala sady mpanompo matoky eo amin'ny tompo no ampalalanareo ny zavatra rehetra. I tikiko zany a tamin'ny dimisionera nataon'ny Paoly dia niaraka taminy nanangona fanatitra tany Jerosalema homena ny malahelo. Niaraka tamin'ny Paoly koa izy a raha nahiditra ponja fandrony tany Roma Paoly, ary izy ihany koa no anisany ray tamin'ireo rola izay nofidin'i Paoly tany Azia. Izy ihany koa tikiko, izy ihany koa zany a nandritra ny fanagadrana farany any Paoly dia nalefa ho mpitandrina ny fiangonana tany Efesosy. Zay zany mahafinaritra ny tikiko ty, mpiara-miasa amin'ny Paoly ary natsoiny hoe malala izy io. Hitantsika hoe zany fa hiraka i tikiko. Ina moa ny antony nandrahan'ny Paoly azy dia hozy hoe amin'ny andininy fahavalo amin'ny Kolosiana toko fahaefatra dia hoe ny antony nandrahako azy dia ny ahafantaranareo ny toetra sy ny amporosiany ny fonareo. Ay zany a misy antony nandrahana ny tikiko mba ampafantary hoe manahoana zany zao i Paoly amin'ny fotoana izao ary mba ampahery ireo fiangonana tamin'izany fotoana izany. Dia eo ihany koa Onesimosy, izy indray moa tia hiraka anankiray izay miara-miasa amin'ny Paoly ity. Ya, ovakitsika avy hatrany momba ny Onesimosy ao amin'ny Kolosiana toko fahaefatra andininy fahasivy manao hoe ary Onesimosy rahalahy mahatoky sy malala izay avy aminareo dia nirahako koa. Hatreo ihany aloha zany dia hitantsika fa faritan'ny Paoly hoe rahalahy mahatoky sy malala ihany koa i Onesimosy. Rehefa dinihantsika ao amin'ny Baiboly ny tantaran'ity Onesimosy ity dia izy io ilay andevon'ny Filemona, nandositra ny Filemona tompony izy io ary rehefa nanaovan'ny Paoly asa fitoriana izy dia niova fo. Tamin'ny gadra voalohany tany Roma Paoly dia niova fo ity Onesimosy ity ary naverin'ny Paoly tany amin'ny tompony izy. Niaraka tamin'ny taratasy nampirisika ny Filemona hitondra azy amin'ny mpitiavana kristiana araka ny hitantsika ao amin'ny Filemona toko voalohany andininy fahafolo moa zany. Dia izy io zany ilay niaraka tamin'ny tikiko izy io ny rahan'ny Paoly. Hozy izy Paoly toy an'ilay andininy fahasivy teo hoe izy roalahy no ampahafantatra anareo ny zavatra rehetra aty. Zany hoe nisy fifandraisana tsy tian'ny Paoly ho tapahana mihitsy zany teo aminazy sy ny fiangonana dia niara-niasa tamin'izy ireo i Paoly. Ry mpiara-mianatra namalaisany matoy irahina atokisana. Mametraka fanontaniana ny tena koa eto hoe zavy mba azo irahina ao amin'izany asa famonjem-panahy izany. Azo ametrahana fitokisana ve za? Mba azo avadika amin'ny anarako ve le hoe malala, rahalahy malala, mpanompo matoky, namako mpanompo ao amin'ny tompo, rahalahy matoky sy malala, irina mba ao amin'izany isika rehetrarehetra. Fa tiako apetraka kely aminao. Inona moa zany tena tian'ny Paoly lazaina amin'le hoe ampahafantatra anareo ny zavatra rehetra ty? Misy zany hafatra tsara kokoa lazaina am-bava. Toy izay lazaina an-tsoratra satria afaka nandefa taratasy fotsiny Paoly fa mba tonga an'ilay hafatra ho mazava tsara zany ary tena nampiseho mihitsy fa atokisana zany reto mirahalahy reto dia nirahany mihitsy izy ireo ampahafantatra satria Paoly dia nigadra tamin'ny fotoana io. Tsy mahafantatra ny zavatra miseho any Tsy mahafantatra izy. Dia mba ampahafantatra an'izay zany dia ohatrany hoe voalaza ny vavan'ireto olona matoky reto mihitsy fa izao no zavatra miseho aty. Ia. Mahafinaritra zany ny fifampitokisana zany ary rehefa mandreny valiten'ny tikiko sy Onesimosy Paoly dia mahery ary faly hoe tena faly fa reko ny fitombonareo ao amin'ny tompo. Andeha indray isika hijery ireo mpiara-miasa amin'ny Paoly hafa indray izay manomboka eo amin'ny andininy fahafolo sy faha 11 ahitantsika jiosy vitsivitsy izy ireo dia Aristarkosy, Marka ary Jostona i Jesosy moa nilazany anazy. Izy indray izy ireo andeha hijery amin'ny mpiara-miasa ary inona ny tanjon'ny Paoly amin'ireto mpiara-miasa anankiray ireto indray. Ia, jerentsika voalohany aloha zany i Aristarko izao zany no voalaza ao amin'ilay isika
tsy ao amin'ny baiboly a. Ary izy tary koa zany dia hoy Paoly hoe mpiara mifatotra amiko. Izay no ilazany azy, zany hoe gadra niaraka tamin'i Paoly izany izy. Dia miaramila mitafy fiadiana hozy izy Roland, fiadian'Andriamanitra io arak'ilay ao amin'ny Efesianina 4:9. Miady izy ireo mba hanafahana ireo gadran'ny Satana ho amin'ny fanompoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Voalaza mandrakariva moa ilay hoe miaramila ady. Izany hoe tena miaramila reto, miaramila mpiady, saingy tsy arak'ilay eritreretintsika azy fa miady amin'ny Satana izy ireo. Ary izany fampiasan'ny Paoly an'ireo voambolanareo dia mba hanehoana amintsika fa ady tena misy anie io atrehantsika io, toy ny ady ataontsika eto tany ihany fa ady ara-panahy. Raha teo amin'ny tantara moa nafatantsika ny Aristarko dia teratany Tesaloniana izy io. Izy io dia nanana olona tamin'ny raha niaraka tamin'i Paoly tamin'ny koronta tany Efesosy, fantatsika tsara tantara amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Hitantsika ihany koa fa rehefa nogadraina anisany niara-nigera tamin'i Paoly zany ka voalaza teo zany i Aristarko, kanefa dia voalaza fa tena nijoro miaramila ny filazantsara azy izy ireo. Eo ihany koa i Marka. Ahoana indray ny amin'ity Marka ity? Ity moa kolotsaina fa hafa ihany ny mikasika ny Marka. I Marka moa zany dia fantatsika tsara fa somary nisy fanamarena manokana ny Marka. Jauna Marka izy ity. Izy ity ihany koa dia havan'ny Barnabasy. Ary Marka no mpiara-manompo voalohany niaraka tamin'i Paoly. Fa saingy izao rehefa ho amin'ny mpamifiliry zareo dia nandao azy Marka. Ary somary nisy fifandirana kely ary teo amin'ny Barnabasy sy Paoly taty aoriana satria hoe ohatrany tsy azo itoky ny Marka zany fa ohatrany mandao amin'ny ady iny izy ady sarotra. Dia nanomboka teo dia lany somary nizary Paoly sy Barnabasy dia lasa nanaraka amin'ny Barnabasy i Marka. Fa nafinaritra dia zao lasa olona nampahery amin'ny Paoly Marka taty aoriana satria nahazo fifanana tsara, azo antoka ihany koa fa mafiorina ny fifanana satria nahazo lesona tsara izy teo amin'ny fiainana. Ary voalaza fa tonga evangelista tena nahery vaika niaraka tamin'i Paoly i Marka, ary izy raha teo nanoratra ny filazantsarany Marka. Asan'ny Apôstôly ihany koa. Dia misy jiosy anankiray farany niaraka tamin'izy ireo ihany koa dia tsy izany fa i Jesosy izay natsoina amin'ny anaram-bositra hoe Josto. Dia voalazan'ny Paoly fa io koa izy dia niaraka tamin'i Paoly. Zao ny mizahatra anankiray nefa ny marian'ny Paoly. Ireo ihany ozy izy. Ohatrany hafahafa amiko ilay ireo ihany. Fa nakaiza ina tiany Paoly lazaina amin'ilay hoe ireo ihany. Ahoana fahazahoanareo mihena hoe ireo ihany ozy Paoly. Fa nanino nakaiza ny hafa? Ie, le hoe ihany moa izany manambara hoe tokony ho betsaka Tokony ho zany. betsaka. Fa somary tsy dia nazoto izany ny sasany. Azontsika marihana izany amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Paoly ireo aloha hatreto izany fa izy ireo dia tsy samy jiosy avokoa akory no hoe novidian'i Paoly, fa i Aristarko sy Marka ary Josto zao dia mpino jiosy izy ireo. Dia avy eo Paoly manonona anarana hafa izay jentilisa avy eo. Izany hoe ny tanjon'i Paoly zany mafy ilay asan'i Paoly, tanjon'i Paoly nefa dia ilay andravan'ilay fisaratsarahana, ampisy firaisana zany ao amin'ny hoe olona miara-mitory ny filazantsara, olona miara-manambara ny afatr'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, dia olona tsy tokony misaratsaraka izany ka niezaka mandrakariva izany Paoly teto mba hampifandray. Dia hitantsika amin'izany fa sarotra ilay asa, sarotra ny asan'i Paoly. Ka efa mitarika azy sady ianao araka voalaza teo zany fa teo ilay jiosy, teo ihany koa ilay jentilisa. Hitantsika eo zany zao i Epafra. Andeha roa resantsika satria efa nampita izay resaka izany ihany ianao. Andao resantsika vetivety indray mikasika ny Epafra rehefa ohatra zany ka ny tanjon'i Paoly dia ny ampiray. Inona indray ny zavatra fantatsika mikasika ny Epafra? Momba ny Epafra dia izy zany ilay anankiray amin'ilay jentilisa niova fo mpiara-miasa amin'ny Paoly. Izao ny voalaza momba ny Epafra ho amin'ny Kolosianina 4:12 hoe manao velomanareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy, ary mikely aina mandrakariva amin'ny fangatahana ao anareo
mba hitoeranareo marina ka atoko tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Eto izany Epafra dia nanao vavaka izy io vavaka nataony io ilay lohateny ao amin'ny lesontsika. Mba atoko tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Izay zany ny vavaka nataony Epafra. Ary voalaza momba ny Epafra fa izy io zany dia mpampianatra tao amin'ny fiangonana tany Kolosia, mpitorony filazantsara koa izy eny amin'ny besin'ny maro tahaka an'i Paoly ary tena nolazain'i Paoly izy hoe ry mpanompo namako malala, mpanompo ny Kristy, mpifatotra namako. Izany hoe hita eto izany fa i Paoly dia tena tsy nanavakavaka izy ary niezaka nampiray ny olona rehetra samy hafa fiaviana ao anatin'ny filazantsara, ny fitorianan'ny filazantsara, izay mampiseho fa toy izany koa tokony ny toe-tsaina ananantsika eo ampanaovantsika ny asa fitoriana. Ilay vavaka nataony moa izany hoe mitoetra tsara, tsy voahozongozona izany izany hoe filazantsara foana ny resantsika amin'ilay filazantsara ny fahamarinana izany no iriny hitoerantsika tsara. Marina izany hoe manondro an'ilay fahatanterahatoetra izy io. Lazaina moa fa ilaina foana io fahatanterahatoetra io ary ireo olona izay manao an'ilay asa fitoriana izany nefa dia tsy milaza ny tenany mihitsy fa hoe ho efa tanteraka fa manetry tena mandrakariva izy na dia lazaina raha fa olo-marina. Mahatoky tsara indray dia izao hoe matoky amin'izay rehetra lazain'Andriamanitra na inona satria hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra na dia tsy hain'ny olombelona ary. Amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra dia izao hoe indraindray mety tsy takatsika ny sitrapon'Andriamanitra kanefa dia izao ny anjarantsika dia mandeha araka izany sitrapon'Andriamanitra izany manao sitrapony rehetra na inona izany sitrapony izany. Ry mpiara-mianatra namana, raha jerena amin'izay fomba fiasan'ny Paoly izay i Paoly dia sady nividy olona jiosy hiara-iasa aminy, nividy ihany koa nefa izy jentilisa hiara-iasa aminy. Natoinona toerana misy anao, azon'Andriamanitra tao no mampiasa anao, azon'Andriamanitra tao mametraka ny fitokisana aminao atanteraka ny famonjenany izao tontolo izao. Tsy nijanona hatreo anefa ilay izy fa mbola misy indray mpiara-miasa amin'ny Paoly ihany koa izay nanao hoe amin'ilay sika moa dia hoe miaina eto amin'izao tontolo izao isika fa tsy isy an'izao tontolo izao, tsy moramora izany eto amin'izao tontolo izao tsika etsika no miandry an' Jesosy kanefa tsy velany hoe tsy namana tsy ho isa an'izao tontolo izao. Andeha indray tsika hijery ireo mpiara-miasa amin'ny Paoly manaraka indray dia ny hoe Lioka sy Demasy efa misy fantatrao mikasika an'izay kanefa andao mba ho resantsika ampatsivy vedety mikasika ny Lioka sy mikasika ny Demasy. Iza indray ireto mpiara-miasa amin'ny Paoly ireto. Lioka moa izany dia fantatsika fa nanoratra ny bokin'ny Lioka sy ny asan'ny apôstôly ary izy ihany koa no heverina hoe mpanoratra ny tantaram-piainan'ny Paoly. Aza adiny ihany koa fa mahafinaritra zany amin'ny mpianatra Jesosy ireo dia tsy hoe vitany hoe mpanarato fotsiny sasany fa misy inona ihany koa tao, misy dokotera ihany koa zany tao. Ary mahafinaritra dia izao hoe ato amin'ny Kolosiana toko fahaefatra ny 2:7. Kolosiana toko fahaefatra ny 2:7 dia manao veloma ny rahalahy any Laodikia, manao veloma anareo Lioka malala, mpanao fanafody sy Demasy. Lioka zany dia inona? Dokotera. Ary mahafinaritra dia Lioka izy dia malala, natoky tamin'ny fanaran'Andriamanitra niaraka tamin'ny Paoly ary ny zavatra mahafinaritra dia hoe nitoetra niaraka tamin'ny Paoly mandra-pahafatiny mihitsy Lioka. Mahafinaritra izany, mitoetra miara-manompo mandra-pahafatinao ary izy indray Demasy. Demasy indray dia fohy ihany ny voalaza momba azy ao amin'ny Kolosiana toko fahaefatra ao amin'ilay hoe manao veloma anareo Lioka malala, mpanao fanafody sy Demasy. Fa misy voalaza manokana momba ny Demasy ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra 10:10 izao voalaza hoe fa Demasy efa nandao asa hatreto izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kreska nakany Galatia, Titosy nakany Dalmasia. Lioka ihany no ato amiko. Izany hoe
Efa teo amin'ilay fiarah-miasa tamin'ny Paoly ihany izany dia masy ity fa rehefa nandeha ny fotoana dia hita fa tsy tamana izy ary dia nandao amin'ny Paoly izy izany. Nisy fitiavana an'izao tontolo izao izy tao aminy. Raha tsikarintsika aloha izany hatreto dia hita fa malala daholo ny iantsonan'ireto mpiara-miasa amin'ny Paoly reto satria nisy fifamatoram-pitiavana izany teo amin'ireo mpiara-miasa ireo na teo amin'ny Demasy koa aza. Fa saingy ny an'ny Demasy dia izao hoe nalaon'ilay fitiavany narona tany amin'izao tontolo izao ary eto ny fampitandremana ao antsika hoe ilay fontsika izany rehefa mizarazara, rehefa tsy ao amin'i Jesosy ka mankany amin'izao tontolo izao dia tsy mety misy marimaritra iraisana amin'ireo fa tsy maintsy hoe na ny anankiray na ny anankiray. Ka izay no nahatonga ny Demasy lasa nandao amin'ny Paoly satria tia an'izao tontolo izao izy. Mampalahelo izany toe-javatra izany. Mampalahelo. Olona nantenainao hiara-iasa aminao kanefa nandavanao izy. Inona ny olana? Satria tia izao tontolo izao izy. Izao no fampitandremany ten'Andriamanitra amin'ny Jaona voalohany 2:2 ka ny 5:20. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Aiza ny misy atsika? Tsika nefa eto amin'izao tontolo izao. Kanefa asaina tsy hitia ny zavatra izao tontolo izao. Tsy moramora izany. Mila hoentina mbavaka, mila ny fanahy masina isan'andro isika. Ary izay mihitsy mba tsy hahatonga antsika tahaka ny Demasy dia nanoro hevitra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Marka 7:10, amin'ny Titos 2:2, Petera 2:7, ny Apokalipsy 2:7 sy manaraka dia izao hoe mila mitandrina isika, mila miambina mandrakariva, mila miandry ilay fanantenana mahafinaritra, mila mazoto tsy manatsiny amin'ny fiarahana amin'ny Tompo ary mibebaka ka mamono varavarana ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy. Io ny tena mahafinaritra, tena ilaintsika ny mandray an'izany afatra izany ho an'i Kristy. Izany hoe manokatra ny varavarana. Fa raha toka tsy manokatra varavarana ho an'i Jesosy isika dia mora amintsika ny tia ny zavatra izao tontolo izao. Misy mpianatra vitsisy no resantsika ny amin'ity lesona famaranana ny boky Kolosiana ity dia Nimfa sy Arkipo. Ahoana indray mikasika an'izy ireo ary inona no lesona mba azoka raisina amin'ireto mpiara-miasa amin'ny Paoly reto? Ya, ny ahitantsika ny anaran'ny Nimfa sy Arkipo indray dia ao amin'ny 5:20 hoe manaova veloma ny rahalahin'i Laodikia ary Nimfa sy ny fiangonana ao an-tranony. Izany hoe ity Nimfa ity izany dia nitarika fiangonana tao an-tranony izy tany Laodikia. Ary mpiara-miasa amin'ny Paoly koa izy nazoto izy arak'izany satria ny tranony mihitsiny no nosokafany hidiran'ny fiangonana, hiasa amin'ny fiangonana. Momba ny Arkipo indray dia hoe ary lazao amin'ny Arkipo hoe ao amin'ny 7:10 tandremo ny fanomponao izay noraisinao tao amin'ny Tompo mba hahatanterahanao izany. Azo lazaina izany fa i Arkipo izany dia nandray fanompona. Mety ho diakona izy na mpitandrina na olona tao amin'ny fiangonana tany Kolosia izy io fa ny fantatsika momba azy dia mpiara-miasa amin'ny Paoly koa izy ny ao anatin'ny fanompona. Izany hoe ity asa fanomponan'Andriamanitra ity izany dia tena hiarahana misalaha mihitsy fa tsy hoe zahako pastora dia zarery manao ny zavatra rehetra na hoe za lo olona dia zarery fa izy io izany tena hifandrombonana mihitsy izy io. Ary tena anaty sapan'izay Paoly hoe mila namana, inona ny afatra nampitondraina, inona ny iraka nampalovina ny ireto manompa ny Paoly reto, Nimfa sy Arkipo. Somary tsindrily lesona ihany koa fa nisy taratasy anankiroa nomenan'izy ireo. Izany hoe ny anankiray ho an'ny Kolosia ary ny anankiray ho an'ny Laodikia. Dia ny afatra izany zao rehefa voavaky ny Kolosia na dia omeo an'izy izay, omeo an'ny Laodikia. Ary rehefa voavaky ny Laodikia dia avereno any amin'iny izy any amin'ny Kolosia. Izany hoe afatra manan-danja zany mba ahafana mampahery ny fiangonana amin'izao andro faran'izao. Ary izay no mazava-dehibe hoe tena ilaina ihany koa ty afatra. Tsy fantako amin'izao fotoana izao hoe mety afatra alefan'ny pastor fampahirizana ho an'ny membre, ho an'ny olona anatin'ny SMS fa zava-dehibe izy io afatra. Amin'ny Apokalipsy 2:20 ny boky mpaminany Isaia 2:1 mpiara-mianatra namana dia ahitantsika fanasana, manaova antso
asandrato ny fiantsoana fa inona ny vokatry ny antso rehefa avy eo isy fiovana le mpiaraka nyvoalaza amin'ny Isaia 40 ny apokalipsy 7:70 hitantsika eny ity fa tsy isy nahalala reo afatra ny vakina tany Laodikisika tamin'izany fotoana nanora tany Paoly tamin'ny membre tany Kolosia fa ny apôstôly Jaona no nampahitan'Andriamanitra ny afatra izay nitoriana tany Laodikia ary nosoratany amin'ny boky ny apokalipsy 7 ao le afatra napetraka tsara mazava ao le afatra ho an'ny Laodikia mbola hitantsika amin'ny manaraka moa izay afatra ho an'ny Laodikia izay fa nizahatra nisy zany raha fitinina ny resaka ny fanaovantsika teto androany dia izao hoe nanana mpiara-miasa matoky niaraka taminy i Paoly. Inona ny azonareo amaranana ny diniki fanaovantsika androany hifampahirizantsika ny mpiara-mianatra rehetra. Ya, iverina kely any amin'ilay lohateny angamba no amaranako azy hoe atoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Izao no voalaza ao amin'ny lesontsika ao amin'ny fizarana Zoma eo amin'ny tapany voalohany eo dia hoe ny fanahy izay milefitra amin'ny Kristy dia manjary tanàna mimanda ho azy izay anjakany eo anivon'izao tontolo izao mikomy aminy ary ny kasainy dia tsy hisy fahefana hafa ekena ho afa-tsy ny azy irery ihany. Ny fanahy izay voatahirin'ny anjelin'ny lanitra ho an'Andriamanitra toy izany dia mahatohitra ny fanafihan'ny Satana nefa raha tsy manolo tena tokoa ho fezin'ny Kristy isika dia ho tapahan'ilay ratsy. Eto ampamaranana izany dia izao hoe misy tokoa ilay herin'ny fanandrina eo amin'ny fiainantsika dia ny herin'ny tsara sy ny herin'ny ratsy izany ny famarinana sy ny fahantsoana ka ilayntsika ny milefitra amin'ny Kristy, ilayntsika izany ny mitolona misy anjarantsika izany ao anatin'ilay ady mila mitolona miaraka amin'ny Kristy isika milefitra amin'ny Kristy isika tehirizina ao amin'ny Kristy isika amin'izay ihany tsika vao mahatohatra ny fanafihan'ny Satana. Ny afatra farany tiako apetraka dia ohatr'izay ihany fa tsy ndikily izy hoe manokatra ny fo ho an'i Jesosy ary ny faharoa dia izao mamela azy ify ny fiainanao. Zay zany dia azo antoka ho avinao ka ninoninona bala alefa ny ratsy dia voaharo ianao. Ry mpiara-mianatra namana raha ny antso an'i Tikiko sy Onesimo sy i Paoly, raha ny antso an'i Aristarko sy Marka sy Jôstô izy, raha nametaka fitokisana ny Epafra sy Lioka ary Demasy izy, ary teo ihany koa ny mifasy i Arkipô, dia azo antoka fa azo ny atao an'Andriamanitra ihany koa ny miantso anao mpiara-miasa aminy androany mba hilaza izay mety ho sitrapon'Andriamanitra rehetra amin'izao taranaka misy antsika izao. Mifarana eto ny bokin'ny Filipianina sy ny bokin'ny Kolosianina izay nampitondraina le lohateny hitambarana manao hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany. Inona fa izay taritarana rehetra ny telo volana izay dia hahatonga antsika mihatsara ny fifandraisana. Eto sady dia manentana antsika fa ny telo volana manaraka dia nampitondraina ny lohateny hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mitombo zany hoe ho tarihina indray zany isika mbola mitombo kokoa. Misaotra anao tamin'ny fiarahana nandritra ny fotoana rehetra mahatoky isika fa mbola men'Andriamanitra antsika ny fotoana mba afahantsika mifampihery miaraka mandinga ten'Andriamanitra dia samy vonina izany indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ka dia ho farana antsika izao fotoana izao dia hiaraka hivavaka isika. Raha tsara indrindra any an-danitra misaotra anao izahay noho ny fotoana nomenao anay nafana niaraka nandinika ny bokin'ny Filipianina sy ny Kolosianina nandritra ny fotoana lava. Mahatoky izay Andriamanitra fa dia ampifandray anay aminao ane ireny tari-dalana maro samihafa ireny. Mitahy ary anay mitahy mpiara-mianatra rehetra mba ho samy ho mpiara-miasa matoky eo aminao izahay ka dia tsy hisy ho tia izao tontolo izao na dia eto amin'izao tontolo izao aza fa kosa mba samy hanokatra ny fonay ho anao izahay ary ho mpiara-miasa matoky anao izay mety ho sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Dia apetraka-piaratananao ity sabata ity mitahy ny mpiara-mianatra rehetra tononona saingan-tanany vavaka ara Jesosy. Amen.